Eritrereto hoe afaka mianatra ny kinétique sy ny sécurité offensive ianao no sady afaka apidi-bola amin'ny resaka io any aoriana. Ahoana raha atoroko anao ny lalana mba tsy handanianao fotoana ahafahanao mafy ireo teknika rehetra fampiasan'ny akérétique ao anatin'ny enim-bolana raha ely indrindra ary à distance fa tsy mila miala ao an-trano akory. Miarabanao, Herina Valina no anarako, Master 2 en informatique, manana expérience herintaona mahery tao anatin'ny fampianarana ny cybersécurité ary efa nanampy mpianatra maro hiditra eo amin'ny sehatry ny kinétique. Tsotra ny fomba fampianarako, voafitina ao anatin'ny teny hoe try harder, izany hoe omeko vidéo 420 izay nataoko ianao mampianatra anao ny ilaina rehetra ary hoarahako akaiky amin'ny alalan'ny fifampiresahana en ligne toy ny Skype ahafahanao miezaka sy mahavita zavatra tsy noeritreretinao akory ka ho voafihanao tsara ny fototra izany kinétique izany. Ny olana mantsy dia betsaka loatra ny fampianarana hita amin'ny internet momba n'io taranjo io ary betsaka loatra ny domaine ao anatiny mila ianarana ka tsy hita mpianatra intsony ny lalana tokony alehany, ny zavatra tokony ianarany voalohany ka lasa lany andro sy fotoana hany ka lasa manangona vidéo fampianarana fotsiny izy na milavo lefony ka tsy manohy intsony. Aza manay ary fa nampanao informatique na passionné fotsiny ary ianao dia afaka miditra tsara ao anatin'io tontolo io. Tsy misy prérequis ity fampianaranao en ligne ity fa ho ampianarana anao ao daholo izay tokony ho hay rehetra. Efa nataoko farak'izay mora azo ilay fampianarana. Efa nampianatra olona tsy mpanao informatique fa vonona sy nazoto izy ka vitana hatramin'ny zavatra izay tena sarotra nampanaoviko azy. Ka inona izany ny andrasanao fa misorata arana dia izao. Tsy misy prérequis ary misy réduction izy io fa tsy mitovy amin'ny vidiny fampianarako azy any amin'ny orinasa. Aza misalasala ary fa tongava malaky. Ary ankoatran'izay dia misy famerenam-bola raha hoe mijery an'ilay vidéo voalohany ianao ka tsy afa-po amin'ilay fampianarana. Dia manantena anao hisoratra anarana ary mba ahafahako manampy anao ho lasa akérétique arak'ilay nofinofinao ka ho reharehan'ity gasikara ity.